mandray anjara ao anatin'iny etsika film 7 iny moa ny postra malagasy fampahafantarana ireo vokatra misy ao aminy ary fampahafantarana ny teknôlôjia izay ampiasainy izay ny tena manasongadina ny andro maromaro izoran'ny etsika film ary raha hoandrareo ny ivon'ny postra malagasy fanadihadiana ry zava-baovao zava-baovao tena ngeda be zay mba asehoany fotsy izy aty amin'ny film fa zany hoe mbola tsy ho lazaintsika eto fa mifanao fotoantsika amin'ny sabotsy ho avy zao ahafahana hoe mamelabelatra anareo mamoaka aminareo an'izany vokatra vaovao io hitantsika io izy amin'ny eo amin'ny sary io fa mbola tsy ho lazaintsika eto manao atao surprise fa mavoakantsika fomba ofisialy io zany amin'ny sabotsy avao fa efa azavaina amin'ny pitsidika azavaina amin'ny olona zay mandalo mijery restaurant ety zany izy ny ataony ety amin'ny film moa ohatrany mahavaratra amin'izay ihany dia ny mamoaka ny fisian'ny postra malagasy aloha zany voalohany mampilaza mpandraraha satria mpandraraha daholo etsy hoe misy ny postra afaka miara-dalana afaka manampy afaka miaccompagner ny mpandraraha malagasy na vahiny ny postra malagasy amin'izay asa rehetra zay ilaina na eo amin'ny resaka fitaterana poli io na resaka fandrarahana ara-dolo io zany hoe ny tsinjolavitra resaka épargne misy foniny iny zany eo foana ihany fa io misy vokatra vaovao izay ho avoakantsika amin'ny sabotsy ho avy zao dia ny anasako anareo hoe tonga avinareo amin'ny sabotsy eny amin'ny karamina antsika fakahita antsika manao fotoana ahafahany mamelatra